Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repy no ajaina. Miteny manampahaizana anankiray manao hoe mila vola tsika miaina eto ambony tany. Fa tsy sanatria akory no vola no tanjony fiainantsika eto ambony tany. Satria mantsy ny vola dia tafiditra ho iray amin'ireo fitaovana entintsika manatratra sy manamora ary manamaivana ny fahatrarantsika an'izany tanjona izany. Fa tsy sanatria izy no tanjona iainantsika eto ambony tany. Raha mampiasa vola tsika dia lasa moramora sy maivana amintsika avokoa ny fahatraranao ny tanjonao. Ary rehefa mampiasa vola anao sy manambola eny fahatramin'ny tanjonao any ankoatra aza, dia moramora aminao ny manatanteraka azy amin'ny alalan'ny fampiasanao n'izany vola zany amin'ny ara-dalàna. Fa raha sanatria kosa ny vola no tena tanjonao iaina eto ambony tany, dia tadidio fa ho very aminao ny fanahy maha-olona. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa hanadino ireo fahamarinana ianao ary mety ho jamba noho izany vola izany. Lasa hanaonao fahatany ianao, lasa hivadi-pinoana ianao, lasa tsy ahatsiaro ny namanao ianao, ary lasa mety mahavita manao ireo zavatra voarara rehetra noho ny fitiavana vola aman-karena. Zay indrindra nahatonga ny manampahaizana anankiray antsoina hoe Ibn Taymiyah niteny izy manao hoe ny fitiavam-bola aman-karena no loharanon'ny haratsiana rehetra eto ambony tany. Noho izany, repeno hajaina, tadiavo ny vola ary ampiasao izy entinao manatratra ny tanjona fa tsy izy akory no tanjonao. Satria tsy misy olona teto ambony tany na santeny fa hoe efa vokiny izany vola izany, na hoe efa ampy ny vola eo am-pelantany. Satria arakaraka ny hamaroan'izany vola izany no hitadiavanao azy sy hanereny volanao hity azy bebe kokoa. Arakaraka ny fitombony eo am-pelantananao no ahatonganao handeha hitady azy ka hanadino ny adidy amandraikitrao manoloana ny tomponao. Noho izany, tadiavo ny vola ary tratraro ny tanjonao, farito mazava tsara inona ny tanjona ivelomanao eto ambony tany ary ahoana fomba hanatraranao azy. Saingy avelao ny fitiavam-bola diso tafahoatra fa hitarika anao makany amin'ny zava-doza, hitarika makany amin'ny famonoan'olona, hitarika makany amin'ny fanaovana zavatra ratsy rehetra eto ambony tany. Ka ny finoana Islam tsy mandany fitadiavam-bola. Ny finoana Islam mampirisika amin'ny asa maro samihafa mba hanan-karena eto ambony tany. Ary rehefa manan-karena anao dia misy adidy sy andraikitra tadiavina aminao mba entinao mampandroso ny finoana Islam, ary mbola ho anontaniany Zanahary ianao amin'ny fidiram-bolanao sy ny fivoahany ary ny fomba fampiasanao azy teto ambony tany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary ataovy j'aime fa mbola maro ireo zavatra izay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.